La consommation de produits halieutiques à Madagascar reste très faible. Le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage estime qu'un Malgache n'en consomme annuellement que 2 à 3 kilos. Ny politikin'ny ministère amin'ny ankapobeny zany amin'izao a dia ampiroborobo ny fiompiana trondro an-dranomamy. Ny antony a dia hitako hoe mbola tsy ampy ny vokatry ny hazan-drano an-dranomamy hita eny amin'ny tsena. Zay mitarika amin'ny tsy fampiany fihinanana hazan-drano ho an'ny vahoaka malagasy. Zay ny zavatra misy. Amin'ny ankapobeny raha ny hazan-drano na an-dranomamy io na an-dranomasina, amin'ny ankapobeny zany antsika malagasy dia mihinana eo amin'ny 2 kilo hatramin'ny 3 kilo isan'olona isan-taona eo ny fihinanantsika vokatry ny hazan-drano. Zay lavitra eo raha ny avy any amin'ny sehatra iraisam-pirenena no jerena zany amin'ny Banque mondiale sy ny Nations Unies manambara hoe tokony farafahakeliny any amin'ny 20 kilo isan'olona isan-taona no vokatry ny hazan-drano hoaniny. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche entend renverser cette tendance en multipliant les actions visant à relancer la production piscicole. Raha ny ty hazan-drano aty an-dranomamy zany resahana tamin'ity ny ministère dia nametraka ny atao amin'ny contrat programme ny tosika zany hoe fanampiana ho an'ny mpamokatra mpiompy hazan-drano an-dranomamy dia misy fanomezana zana-trondro eo amin'ny 3 hetsy eo no omena 300 000 alvin no zarena memem-pona zay efa tratra amin'ity. Zay 3 hetsy zana-trondro zay dia mety manome any ho any amin'ny 150 tonnes fanampin'le trondro efa misy ao zany no vokatra hiampy fiakaran'ny fitombony vokatra eo amin'ny mpiompy trondro. La pisciculture intéresse les porteurs de projets, mais les producteurs d'alevins restent concentrés sur les hautes terres. Le ministère dia mbola ametraka paikady vaovao satria eo amin'ny resaka famokarana zana-trondro zao dia mbola aty ampovoan'ny tany aty no tena mpamokatra be. Hanika le faritra zay any amin'ny faritra ohatra any amin'ny faritra Sava zao efa misy maro ny tia sehatra amin'io fa mbola mividy zana-trondro aty Majunga, aty Antananarivo, aty Itasy no mividy zana-trondro zay mampiakatra ny vidiny zay vidiny zana-trondro zay. Ka am'izao zany zay tia ametraka hoe tokony mba manana zay station piscicole zany hoe toerana famokarana zana-trondro zay any amin'ny faritra zay tokony amokarana trondro zay amin'ny resaka fiompiana trondro an-dranomamy zay. L'administration appuiera les initiatives privées permettant de relever la production de poissons d'eau douce à Madagascar. Atreto atsika dia mbola manodidina eo amin'ny 5,000 eo zany isan'ny mpiompy sy ny mpamokatra trondro ny mpisehatra rehetrarehetra eo anatin'izay fiompiana trondro zay an-dranomamy zay dia manodidina eo amin'ny 5,000 eo. Tako hoe mbola kely zay raha ampitaina amin'ny tokony filana eo amin'ny sehatry ny hazan-drano eto Madagasikara. Tsy maintsy ampitomboana zany ireo ary efa misy paikady vaovao zao ny famporisihana. Hitantsika moa zany zay amin'ny taona ho avy ho hisy famporisihana manokana misy atao mpiompy zana-trondro sy ny mpiompy trondro zay amin'ny resaka an-dranomamy. Hitantsika zay fa mba mametraka an'izay ny ministère amin'izao fotoana.